Miarahaba rehetra indray tonga soa tanatin'ny fandarana kolotsara. Ato anatin'ny fandarana moa dia mandray vahinintsika toy ny mahazatra isan-kerinandro. Vahiny fa mety tsy izovina maro intsony no vahinintsika amin'ny ity anio ity misehatra eo amin'ny resaka hosodoko. Efa niaraka tamintsika tato anatin'ny fandarana kolotsara ihany ary indrindra ihany koa niaraka tamintsika tamin'ny fotoanany fahafolo taonan'ny kolotsara an-tsehatra Tomefikanto. Tsy ampiandrelanareo intsony fa andeha ho fantarina rehetra tanatin'ny portrait ny vahinintsika ary. Miarahaba ny miniso dia miarahaba ny teknisiana rehetra izay mba misy ny miniso. Faly indray miona ny ekipa ny kolotsara. Izay ihany koa finaritra mandray anao tonga soa tiana raparivo. Tiana raparivo dia avy ety Avaradano aloha voalohany indrindra. Ary mpanao hosodoko amin'ny hoe klasika, izany hoe le endriny ny androany hosodoko zany satria raha ohatra ka tamin'ny andron'ny radama voalohany no niditra teto Madagasikara ny hosodoko nentiny avy any Eropa zany dia iny endriky iny ihany mbola nitazominy tsika malagasy aloha dia avy eo nitazominy raiko satria za dia zanaka mpanao hosodoko Raparivo Roland dia efa nodimandry izy. Dia anisany hoe zavatra nikolokoloinay moa zany dia hoe ahoana ny arovana ny resaka hoe hosodoko klasika figuratif. Izany hoe le zavatra tsapan'ny maso zany le réalisme moa zany izay no natao hoe tena hoe nivoizin'ny raiko dia noho ny nanampy azy moa da nisy fotoana zany hoe efa osaosy izy dia nanampy azy amin'ny lafiny hoe fampahafantarana azy. Dia efa tsy ampitsony le fotoana le fahafahany manao hosodoko dia nanjary nirotsaka. Rehefa nirotsakako dia nanjary verina tsikelikely zany le hoe talenta miafina fa nanaraka le teknika nataony. Ny teknika nataony zany dia le hoe hosodoko à l'huile fa couteau à peindre no ampiasaina fa tsy mampiasa le pinceau reny. Dia rehefa tsy teo izy dia za manohy io fa rehefa manohy dia verina indray amin'ilay tantaran'ny hosodoko izany hoe le hosodoko ny arivo. Miainga amin'ny tahirikevitra misy amin'izao itiana raparivo rehefa manao sary mamoaka ny eritreriny ambony fafana avy eo hoe toy ny ahoana no mety ho fiampianan'ny olona tamin'izany fotoana. Mankalaza ny 570 taona nanaovana hosodoko izao itiana raparivo. Tamin'ny voalohan-doha zany hoe anelanelan'ny farany 1979 ivadika 1980 teo zany nanao fampiratiana voalohany tetsy amin'ireny lehibe niaraka tamin'ireo mpanao hosodoko efa zokony rehetra tamin'ny andron'ny deuxième république io. Tamin'izay nanomboka nanamboatra ny bibliothèque nationale io ny ministère dia nangonina daholo ny olona rehetra izy daholo ny mpanao hosodoko efa tranainy dia izy ny vaovao. Nanomboka tamin'izay dia farafahakeliny manao fampiratiana roa isan-taona izy. Ilay voalondohan'ny taona iny indray dia ny faraparan'ny taona kosa ny fandroany. Miara-miasa amina fikambanana ny tenany amin'izao. Ary tena manosika mihitsy indrindra ka hoe manabe ny ankizy ny tanora mba hampitombo ny atao hoe ny talenta ananany tsirairay famoazana talenta indraindray.
ilaina le fanabeazana. Itsika malagasy tena mahay sary. Mbola kely any amin'ny 7 taona noany dia efa variana anao mahita an'le tanitan'le ankizy. Fa ny olana dia eo aloha ny hoe tsy mba nisy loatra ny sekoly mikasika ny fampianarana sary sy ny hosodoko. Ray zay. Eo ihany koa ny hoe fahalafosan'ny fitaovana. Satria maro le fitaovana misy atsika tsika ny Madagasikara moa zany saika hoe mbola mampiasa fotsiny fa tsy tena hoe mamokatra. Dia ny farany dia le fanabeazana ohatrany hoe ndraindray adin'ny olona hoe ilaina eo amin'ny fitaizana ny ankizy sy ny tanora ny sary sy ny hosodoko satria mitaiza azy hijery aloha ny zava-manodidina azy le observation. Faharoa mitaiza azy amorona fa tsy nanambolona fotsiny zavatra hita amin'ny maso. Dia ny fahatelo miaro azy amin'ny hoe inona moa filaza fidonanana paony. Toa azy zao kely dia efa niaina tanatin'izany hosodoko izany no i Raparivo Rainy. Ny tena mahavariana tsy nampianatra izy fa misy zavatra ohatra hoe manatrika ny fomba fanaovana sary aho dia niazo autodidacte izy. Za koa autodidacte zao somary mba nijery teknika ihany manontany ao atao perspective iny resaka. Ndika le perspective zany dia hoe mamarina sary anankiray dia manaraka le hoe rehefa tazanina lavitra dia mihamatsato sy mihakely toy izy manokana. Fa manino ho atao dada zao izy ty zao no fahitako azy izy kanefa dia marina le zavatra ary marina tsisy diso. Tsy fantako hoe izy efa ela be nanao an'izy teo ve sa teo ihany le hoe mba mianatra ihany koa mijerijery ahoana ny fanaovan'ny olona sary fa izy dia nahay fa dia nalaza ihany koa. Tsaroana eto tokoa fa anisan'ny vahiny kolotsara voalohany mihitsy izany andrarezin'ny hosodoko malagasy izany Roland Raparivo 12 taona lasa izay. Hosodoko ny arivo io no voizin'ny Tiana Raparivo amin'izao izany hoe le classique, figuratif, réalisme. Amin'izao fotoana izao zany satria voatra be le fitaovana, voatra be ny tanàna, voatra be ny fiainana dia tia-patsian'ny olona hoe inona ny tantarantsika malagasy. Dia manao karazana hosodoko ny ataoko amin'izao fotoana izao moa zany dia io avy ety Ambohimanga makany anaty rova io misy akitra izy misy tantara. Anisany tanjon'ny Tiana Raparivo ihany koa ny ananany tokantrano tsirairay avy ihany hosodoko ny arivo mba ho vakoka hirakitra tantara amin'ny endrika kanto. Tsy mampiasa pinceau fa antsy izay no fandokony. Izay indrindra no rahantsika manaraka eto tanatin'ny arakasa sady hizara ny traikefany ihany koa ny tenany. Ny vonona aloha zany dia ny toile dia ny loko tia moa zany natao hoe palety dia eto no manao ny mélange rehetrarehetra. Fa za zao rehefa manao sary dia efa misy rehetrarehetra moa zany manao esquisse dia misy ordinateur fijereko sary io ka misy ny azy zany misy sary be dia be no atambatro dia avy eo mamorona ity zao dia hoe tovizana daholo ohatra ny sary izay mijery lavitra dia zao natao hoe couteau ka za io tsy mampiasa pinceau mihitsy fa dia iny couteau iny no anafangaroko izay loko tadiavina. Ty zao marron dia asiako mavomavo kely satria zavatra atoato no ataoko io dia siko fotsifotsy dia lasa mametaka mameno izay
ny saza aloha dia tena fonosina ny ty lampy ty zany dia tena fonosina loko mihitsy tsisy mijanona hoe makarakara. Dia eto zao a manisy rehefa manao an'le détail zany dia ohatran'ny petipeteny reny zao a varavarakely reny, varavarakely tratran'ny hazavan'ny masoandro ohatra zay. Dia rehefa anao avo indray satria misy hazo ao andamosiny io a dia maka mavo a, maka mangamanga afana manao, dia maka maintimainty zany hoe hazo tazanina lavitra somary manome maitso antitra izay. Manao tableau tsy avetrany dia hoe vita androany ty na vita eny eo fa miainga amin'ny hoe inspiration zany hoe ndraindray a mandeha be satria mahafinaritra le mikako hoe zao no tokony ataoko eto, ty zao ohatra tafitrano no ataoko io. Dia ndraindray voantso manao zavatra hafa aloha dia mijanona aloha le ohatrany hoe mandeha mampianatra na misy rendez-vous na ohatrany dia mijanona eo aloha le tableau dia iverenana indray efa manaraka. Dia ndraindray koa mahita hoe efa vita ohatr'izao dia mahita andeha ity soloko ohatr'izao eritreritiny an-dalana eny dia hovaina arakarak'izay aniny eo. Fa matetika eo amin'ny tableau ohatr'ity zao a ndraindray vita efatrano, ndraindray herinandro. Izy lavidavitra iny no tena ahitana hoe ao zany ny saza fa raha jereny ato izy zavatra petipetina lasa ohatrany hoe moderna indray. Fa rehefa jerena lavitra zao tony dia lasa ohatrany hoe tanàna trano maromaro mifanindritsindry. Fitambarambarany zavatra bika karekare reny a manome ohatrany hoe kitranotrano. Ny fahazarana no tena satria na mampiasa an'ity coton ty fotsiny ary dia rehefa tena hoe zatra ianao dia kilalaonao mihitsy le coton zay anaovanao azy. Verina amin'ny raika ao ohatra. Nisy fotoana zany izy a tsy nety ny zavatra nataony dia ny fafany tamin'le coton dia avy eo izy variana hoe ohatrany nahitany style hafa izy a dia naveriny lasa fanaony zany le hoe rehefa manao rano indrindrandrindra ty zao aty ny rano rehefa tonga aty dia alatsaka manao ohatr'izao ny fomba fandokoana azy mba hisindry le reflet. Tamin'ny nisy fotoana zany a no hoe nivoaka gazety midi voalohany mbola tanora kely tamin'izany dia ozy izy le rédacteur sarotra aminao ozy izy a no alazan'ny rainao satria efa malaza be ny raiky tamin'izay. Dia za moa tsy dia niraisiko foana zay fa zao izy tsy izy zao izy efa tsy eo zao a dia lasa ohatrany hoe nana ny ray ny toerany a za zao tsy mafantatra hoe mahay avy sa tsy mahay fa dia ny olona fotsiny zay jeren'ny olona hoe mety sa tsy mety. Fa tsy ohatry hoe
malaza hoe zanaky ndraika sa hoe malaza amin'ny zako amin'ny mazara tiana raparivo ary fa dia toizako aloha ny lalana. Ity zao a faran'ny herinandro tena fa mire dia vita satria efa fantapatatra daholo moa zany hoe inona ny zavatra ataoko eto. Ity zao ohatra ilay tazan-davitra anaty rova sy andafy-avaratra. Dia eto a mbola misy an'iny akady fotsy aty ambadimbadika aty fa ity zany tena marina voahirana rano anaty tanimbary dia rano ity dia eto misy voahirana gros plan. Iny zany tena endry aloha zany le voahirana fa ity ilay tanàna eny amoron-drano le iny moa zany aty manodidina aty feno aty daholo zany hoe le Antatsara. Mbola manana vinanasa ihany koa ny tenany ireo hosodoko ireo mpanao hosodoko efa taloha be tany. Ireo indray ny tiano averina amin'ny fomban'ilay mpanakanto na amin'ny fombany manokana mihitsy entina maneho talenta, entina mizara sy mampatsiahy ihany koa. Hijanona eny avaradrano eny sika izay vohitra na lehibe ny mpanakanto loharano nangam-panahiny ihany koa mba avetrany indray ary tafakanto. Anisan'ny santatra voalohan'ny toerana ety Ambohimandroso no savaratra mihitsy ny ekipan'ny KOLO-TSART arak'izao hitanareo izao dia efa mirary sasady aloha izokitinany amin'ny fanatontosana an'izao toerana izao asa hoe ho lasa galeria ihany ve ny ato ambany ato aoriana kely eo sa ahoana fa dia efa mirary soa be dia be aloha ny amin'izay ie fa iresadresaka n'ireto asa tanana ireto isika misy anankiefatra no tsongaina manokana ho anareo andao resadresana ary izay tiana raparivo ito no anomboantsika azy. Inona ny azo ambara momba n'izy ity? Ity zany dia le manambatra an'le lapa anankiroa, lapany Manjakamiadana sy Andafy-Avaratra. Izay atao hoe na aiza manodidina Antananarivo eto dia mba hita tsara amin'iny izay ihany angamba. Fa ny foronina hoe ohatr'izao ny rafitry ny trano tany-rafitra zany. Ary anke mahafinaritra le resaka hosodoko eto zao ianao dia nahita avana tao anatin'le izy afaka manampy eritreritra ihany koa zany ny tsara fantatsika indrindra hoe ny tanora avy zao na mpanao sary hosodoko dia izay le tena arena le hoe tsy mijanona amin'ny zavatra hitan'ny fankatsary na hitan'ny olona efa hoe mahazatra fa mamorona hoe ndeha ity asiko azy zao ndeha aso mizatra ratsika io ndraindray dia asoronao fa ny tena tanona zany dia hoe mba atsara afeno an'le hosodoko tsy hamoaka le hoe kanto izay mihitsy masy ity zao raha tokony ho izy dia iny tapany iny ihany ny tena hoe document hita atreto miakatsy eto miakatsy na ity tanàny ity tsy dia nisy an'io fa ity pont ity zany dia eo Tanambao aty avaradrano aty eo Tanambao misy ponsy kasikady kely io dia avy eo vao mamorona hoe maninona moa ty raha asina hazo maninona raha asina kivatovato ty ianao zany tsy ahita zao raha le toerana fa le tapany ambony iny ihany no hitanao fa dia izay moa zany le hoe famorona anatin'ny hosodoko. Tena nahalehibe anareo tokoa tety avaradrano tety ry tena raparivo le izy aloha zany avy ety izay dia saika voatety daholo indrindra tamin'ny mbola kely zany taty mipetraka dia fantapatatra hoe zao ny fiainan'ny olona aty zao ny bikabika ny tanàna aty dia manan-karena zavatra jerena ty avaradrano fa dia manasantsika rehetra mba tsy tidy ihany aty fa misy zavatra maro azo atao fahatserovana mbola ao anatiny ihany koa iry ity indray dia ry anaty rovo araka le lazaiko hoe zany hosodoko ny arivo zany dia manomboka aty amin'ny anaty Ambohimanga
fa ity koa nefany natambatro le kolotsaina roa patrimoine roa efa zany hoe eo aloha le toerana marovany ambomanga fa eo ihany koa le hira gasy izay anisan'ny hoe kolotsaina malagasy tena manana maizy azy. Ity indray amaraparana antsika azy aho mena segondra vitsy ny mijery andinika hoe aiza zao ty toerana ity hita amin'ity fafana eto akaiky eto ity aiza zao io ianareo efa misy zavatra voatazana fa misy efa niova ihany koa raha tany amin'izao 5 izao sary efa tany amin'ny taona firy tany zao no nangalana an'izy ity talohany nazana tany atsika Madagasikara raha afaponareo dia jereo tsara fa ery afaravohitra le 3 semaines sa 4 semaines faravohitra io tia ny lalana makeria Bojatovo ity miaraka amin'ny tômôbily efa taloha miakatra ao any anaty rovandeha any zany miakatra ny faravohitra iny ity tanany trano ity mbola eo fa somary efa ravarava ireto nefa tsy otsony satria efa niova lasa trano be hôtely be tsara tarehy be io amin'izao zao tsisy document zany mitantara zao fa zavatra natambatambatra avokoa iny nitsiponina hoe andeha asiko posiposy ao reto le tabotony kapoka hoe ino le tômôbila taloha reny dia nasinan'iny le fitafy tamin'izany fotoana zany zao no afantarana hoe efa taonjato efa nialana zao fiainana izao zay amin'ny ankapobeny zay mahafinaritra le hosodoko zay mahafinaritra le fafanaotra zao satria mitahiry kolotsaina mitahiry tantara ihany koa indrindra ry zokotiana dia tena mahafinaritra be mihitsy manana pejy Facebook tiana raparivo ao amin'ny Facebook ao azy nareo tsy diana somatsara ihany koa zay na ifampitafatafana mahakasika ny kanto sy ny hosodoko mifarana sahady ny fandarana asa raha misy ny afatra tianao ampitaina ao ampijery antsika amin'izao fotoana izao afatra avy amin'izany tiana raparivo zany ihany koa satria tsy isan'andro mandala atao fandarana kolotsarana dia efa namany kolotsara kaiky azy teo foana nandritran'izay 10 taona nisy ny kolotsara izay dia inona mba afatra ampitaina amin'ireo mpijery ny ray aman-dreny no tiako omena afatra satria mety misalasarytsika hoe ny amin'izanatsika hoe manana talenta sa tsy manana talenta fa ny ankizy rehetra re olona dia manana talenta ny ankizy zany rehefa ololohany hoe fitaovana na ololohany zavatra azo hanaovany sary misy ohatra hoe any am-piangonana zany zavatra fahitatsika zany misy ray aman-dreny rehefa tiany hifitsaka tsara ny zanany dia hitondrany cahier sy stylo dia eo izy voareo dia endry tsara fa tena hoe mitaiza mampitony ny fomapana ny ankizy ny fananana hoe kolotsaina amin'ny resaka ty sary sy hosodoko ty tena hoe mampilamina azy mihitsy ny zavatra azonareo atao dia amposio izy aza be desiny izy raha manao amin'ny rindrina na nene zao ny zavokerinay dia feno ny frizidera feno ny rindrina fa dia mitaiza azy reny amin'ny resaka famoronana ny faharoa mahakaka zany ho atsika efa tena hoe mahay sary sy hosodoko marina fa hoe za moa efa be foana hoe efa tsy fotoanany resaka klasika ntsony amin'izao fotoana zao fa ny mpanao moderna dia miainga amin'ny fahaizana klasika avokoa vao mamorona an'ireny hoe famorona moderna reny misy endriny kokoa misy dikany kokoa le famorona amin'izay fotoana zay fa tsy le hoe anafenana ny hoe tsy fahaizana zavatra ohatrany za tena hoe mampirisika an'ireo vehivavy indrindrandrindra satria ny reny no afaka mampita ny kolotsaina amin'ny zanany fanabeazana amin'ny zanany dia mampirisika ty somary menamena tany mpanao sary vehivavy fa za tena mampirisika mihitsy hoe manaova zay azonareo atao ampisehoy ny talentanareo dia hitanareo fa nanareo raha manjary manana fitiavana n'ilay zavatra mankasitraka indrindra tompoina fa mbola eo antsika amin'ny manaraka tsy hoely indray mankasitraka ny mitsoa mankasitraka ny teknisianina zay tonga taty trano zao ny zavatra vao miatomboka zay io zao ny zavatra fomba hitatya fa miezaka tsikelikely mba hoe rehefa misy olona tonga aty dia mba betabe ny zavatra azo hifampizarana aminy dia misaotra nareo mpijery any kio nanaraka an'izay fotoana foy nampahafantarana ny hoe talenta mba men'Andriamanitra anay izay dia misaotra mihitsy
Mahalina foana ny miaraka amin'ny tiana raparivo ny zavatra ataony radio tena kanto dia tena kanto mbola omena satria ny amin'izany ianareo atao anatin'ny TS'ART ankafizary. Ireny zavakanto mahafinaritra ireny ihany koa no entina indray mamarana ny fandarana kolotsara. Raha toa ka hoe te hiverina hijery ianareo na tsy naraka hatramin'ny voalohany dia aza manafa misy ny famerenana ny fandarantsika ny alatsinainy manomboka amin'ny 2:05 ary ihany koa ny alakamisy manomboka amin'ny 2:13. Raha ny vahiny atao anatin'ny fandarana ny mahaliana anareo te hizara ny asa tanana izay ataonareo nareo na amin'ny sehatra inona na amin'ny sehatra inona dia afaka miantso soamantsara ny laharana izay miseho eo ambany io amin'ny ora fisokafany birao na ihany koa manoratra amin'ny page Facebook Milo Sokolo. Raha soatsika rehetra reo manaraka indray veloma tompoko.